misy kosa ireo tsy mba afaka mifety miaraka amin'ny fianakaviany noho ny aretina mahazo azy. Tsy nanadino ireo marary sahirana izay manaraka fitsaboana eny anivon'ny CHUGRA sy ny hôpitaly Befelantanana any avy eo anivon'ny FVKFM. Ny andidiny makasika azy vaovao izay indrindra ary no arantsika manaraka. Ny fafanaony isataona dia nanatanteraka asa sosialy rehefa fotoanan'ny asaramanitra toy izao ny groupe des hôpitaux eo anivon'ny FVKFM. Ny sabotsy teo dia nanolotra entana ilaina amin'ny andavanandro toy ny vary, savony, paty, labozia sy ny maro hafa ihany koa izy ireo. Toy ihany koa ny fanafody ho an'ny CHUGRA sy ny hôpitaly Befelantanana ary ny kilalao ho an'ny ankizy marary eo anivon'ireo hôpitaly mpanjakana ireo. Fa zava-dehibe moa zany dia ny fampianarana azo tamin'i Jesosy dia hoe tiavana marotaka ny tenanao. Ary ty hetsika ty zany dia atao isataona ho fanohanana ireo olona izay tsy afaka manao fety miaraka fianakaviana noho ny marary miaraka amin'izy ireo aty amin'ny hôpitaly. Dia natao izay hetsika izao ho fanohanana azy ireo sy ho hanomezana fifaliana azy ireo manokana ary koa fanomezana fanampiana zany ho an'ny marary. Zava-dehibe ny fisian'ny hetsika toy izao ho an'ireo mpiandraikitra ny asa sosialy eo anivon'ny hôpitaly Mpanjakana. Hôpitaly Mpanjakana ty dia dehibe ny olona sahirana sy anana ny marary sabonato. Dia zavatra ohatran'izao zany dia anisan'ny manampy bebe ho anay. Zava-dehibe ho an'ny hôpitaly sy ny hôpitaly Mpanjakana zany ny hetsika toy izao satria ny fikarakarana marary dia tsy vita rehevin'ny Fanjakana fa misy fiaraha-miasa amin'ireo partenara privé izay anisan'izany fiangonana FVKFM izay tonga tsy vao tamin'ity tao ty ihany izy miaratra taminay efa tonga efa mampolo taona namany no miaratra taminay ary efa fety ohatr'izao dia tsy manadino anay hôpitaly Mpanjakana izay mikarakara ireo marary sahirana rehetra tonga ao amin'izay. Efa andian'ny faha 12 ny hetsika ara-tsosialy toy izao izay nokarakarain'ny groupe des hôpitaux ny FVKFM rehefa asaramanitra. Toy ny mahazatra dia nisy hatrany fitondrana ambavaka ireo marary rehetra. Raha eo amin'ny agnaran'i Jesosy mangataka aminao aho amin'izao fotoana izao amasino